Miarabantsika rehetra indray a. Androany tsika hijery momba ny Linux zany a, ny base rehetra ilaina, de amin'ny video manaraka hijery an'ny Windows. Fanamarihana kely a momba ny resaka abonnement zany a, après an'ity video ty zany a, no mila manao re-abonnement zany a isika rehetra après 24 heures i-posteko an'ity video ty zany. Afaka miresaka amiko ihany moa nareo raha ohatra hoe any anay am'izao zay vao andoha, de raha ohatra hoe tsy de tena lavitra be zany a de mbola hajanonao am'le groupe ihany nareo, fa raha ohatra hoe mbola tsy andoha nareo de asorina kely ao am'le communauté antsika io zany. De misy moa misaotra andreo efa nanavao ny abonnement indray a, de misy fanontaniana kely le maromaro le apetraka amintsika, de ezahantsika mba ho valiana tsara zany a, ahafahantsika manatsara an'le qualité an'le zavatra ho ampianarintsika. Ny fisafidianana ny thème de miankina amin'ny fandehan'le video tsirairay. Raha ohatra zany hoe misy video ray ampianariko ka vita le video igny ka misy hevitra zany tonga ato an-tsaiko hoe tokony mbola mianatra an'izao aloha le olona zay vao miditra am'le toy an'le video nataoko igny a, de ataoko indray aloha ny video momba an'iny zavatra tokony ianarana iny, de lasa ohatran'ny hoe mikitikitika zavatra be da be zany tsika, fa nefa ilaina zany le izy ohatr'izay mba ahafahanao tena mahazo tsara an'le parcours zany zay idirantsika any am'le cybersécurité. De momba an'ity Linux ty tsy de naka ohatran'ny hoe ahoana ny ilazantsika an'izany, source be da be zany, fa tonga de tao amin'ny Troyacmi zany naka, fa raha hijerintsika amin'ny YouTube de misy ohatra ny Learn Linux TV de misy koa ny be da be ry zareo no mampianatra Linux pur fotsiny de tsara zany arahantsika reny chaîne miresaka momba ny Linux pur fotsiny reny, ahafahantsika tena mandalina lalina an'le izy tsirairay avy mihitsy fa mila fehezintsika zato isan-jato zany ty Linux ty. Ho an'ireo tena te handalina de misy certification an'i Contia zay, Contia Linux zay le izy Linux plus izy zay, de zay tena miditra lalina miresaka Linux mihitsy de ahafahantsika mampitombo fahalalana tsara. Zay no introduction fa hiditra amin'ny le tena votoatiny am'izay tsika. Raha ao amin'ny Troyacmi no jerena de misy partie anankitelo zany ny momba ny Linux de ho jerentsika tsirairay daholo ilay izy. Partie voalohany amin'ity partie voalohany ty zany tsika de hianatra ireo commande essentiel rehetra ilaina amin'ny Linux. Ao zany resaka utilisateur zany raha amin'ny fijery Linux de sy resaka groupe zany, de ahoana ny ilaintsika azy amin'ny maha pentester antsika. Ohatr'izao aloha zany ny fondamental voalohany, misy tasika maromaro rehetra to de jerentsika tsirairay. Ny Linux, ny système Linux de ohatran'ny hoe Windows izy zany Windows zany presque be mpampiasa, fa ny tena ahitana ny Linux zany any amin'le resaka ohatran'ny hoe serveur resaka système rehetra any anatina embarqué reny da tôbila sy ny
ohatran'ny kaby zay zavatra rehetra sisy système zany ka mila sécurité tsara kokoa de presque Linux daholo zany. Mahatsara ny Linux de izy somary maivana zany izy, tsy de mitaky ressource be ho ana ordinateur fa na ordinateur mbola ratsiratsy ary de mety efa mahazaka Linux efa azo lasaina hoe tsara zany. De Linux koa zany be da be zany ny avantageny par rapport amin'ny Windows resaka batterie gestion na batterie tâche ny rapidité ana sy ny fluidité an'le izy ao koa moa ny hoe presque ny virus amboaran'ny zareo zany tsy de tena ciblé ho an'ny olona mampiasa Linux loatra de tsy de tena mora tratran'ny virus koa ny Linux na de misy virus ihany ary. De Linux moa zany de avy am'le base-ny zany hoe Unix. Unix io zany no miteraka variant maromaro de tao anatin'izay ny Linux. De Linux zany misy version misy ohatran'ny hoe karazany maromaro be da be zany reny zany le antsoina hoe distribution zany, ohatra hoe Ubuntu Debian de ao koa ny ohatran'ny hoe le Kali Linux reny zany. De matetiky reny zany afaka anaovana avadika ohatran'ny hoe serveur web zany, ohatra zao ny Ubuntu serveur ozy izy afaka mandeha amina système manana RAM mana 512 mégabytes fotsiny de efa mandeha izy, satria ny Linux koa zany somary orienté resaka console be zany izy, tsy de mila interface graphique anao de afaka mahavita zavatra be da be amin'ny Linux zany. De fanontaniana kely oviana ny Linux no nivoaka voalohany de tamin'ny 1991, culture générale kely iny zany. Manarak'izay mahatsara ny Triacme moa zany de izy tonga de afaka misy machine zany ao, tsy mila manao an'le virtual box de mi-télécharge image iny zany anao fa efa misy machine pré-intégré zany ao alefantsika. De io machine io zany no afaka manokatra machine raintsika anaovana attaque an'io machine io. Ny base-n'le izy fotsiny zany mila manana RAM ambonimbony ianao. De miditra amin'ny tasy manaraka tsika, run in your first few commands. Run in your first few commands as you previously discussed, your large selling point of using OS is chat. Ty le niteneniko hoe matetika zany izy tsy de mila graphical user interface, tsy mila le graphique be zany fa tonga de resaka système na hoe commande sur ligne de commande le maintimainty be reny zany. Terminal moa fiantsoana azy zany amin'ny Linux zany. Ao amin'ny terminal io zany anao no afaka mandefa commande de misy moa le hoe shell zany, le shell io zany io shell io zany mi-interpréter an'le commande soratanao eo, de misy karazany be da be le shell, misy hoe shell bash de misy hoe ZSH, reny zany karazana interpréteur, karazana shell mi-interpréter an'le commandenao. De indraindray mila commande samihafa zany commande ampiasaina am'ireo interpréteur reo, indraindray misy itovizany fa le base misy itovizany foana aloha zany no
ianarantsika. Raha mijery tantara kely tsika de taloha kely ny Kali Linux dia nampiasa ny shell bash zany, bash foana no nampiasainy, de après nivadika an'le ZSH de am'izao moa izy eo anjanona an'izay, de ty zao raha mijery kely tsika ohatra echo de hello friends, zany hoe le commandetsika zany le commandetsika le echo zany manao affichage an'zay soratra soratantsika après an'le commande. Raha jerentsika kely ty Linux ampiasaintsika ty zao ozy izy de Ubuntu 20.04.3 de LTS le izy, de ato ny documentation-ny sy ny tariny système load zany usage afan'ny mémoriany mémoire zany user login, IP adresse etc. de afaka afantarintsika zany hoe iza le utilisateur izy tsika am'izao, de try acme ozy izy, zany hoe ito zany le anaran'le utilisateur anao ito iny try acme iny. De raha ohatra zao tsika hoe anao zany tsika hoe tiatsika avoaka eo amin'ny ligne de commande zany de ataontsika echo fotsiny izy de anantsika zao, ohatrohatr'izay zany de aloha le commande zany soratana zany izy de zay paramètre mifanaraka aminy, de mijery commande maromaro tsika, maromaro ampiasaina zany ls, cd, cat, pwd, reny efa mahazatra zany reny raha ohatra hoe hanao lista zany. Raha zah zao anatina dossier anankiray ohatra ao anatina location anankiray zany de te hijery hoe inona avy ny zavatra ato, de misy dossier 1 2 3 4 io zao de misy an'le access log, de cd ny ampiasaina raha hiditra anatina hifindra dossier zany, change directory, de folder inona ohatra, de hita eto zany hoe tafiditra ao anatin'le folder 1, raha hijerinao ao anatiny zany de afaka manao hoe ls de tsisy ninona moa zany ao anatiny, raha manao hoe pwd print working directory de fantatra hoe aiza zao, de hita zany hoe ao amin'ny home de ao am'le dossier ny try acme de ao amin'ny folder iny moa resaka tsy haiko na efa noteneniko ihany le système ana fichier ao anatina Linux zany, hoe ny anazy zany tsy ohatran'ny hoe Windows fa ny anazy branche zany avaria amin'ny raha jerentsika ty file system Linux. Mety jerentsika atao mohanina tany le izy ohatra ohatr'izao zany ny anajy ny file system zany, ty zany le root ty de root io misy dossier maromaro
misy dossier user, var, dev, om. Tsika zao atao am'le om de misy dikany daholo reny dossier tsirairay avy reny. Rehefa atao am'le om io zany tsika de aveo atao misy dossier indray ohatra hoe acme de misy dossier folder ao anatiny. Ohatrohatr'izay zany le hiérarchie an'le izy de raha ijerintsika ohatra hoe le 4 zao mbola tsy nataontsika. Le 4 zany hoe content of a file zany hoe clear antsika aloha ty raha mety clear de raha iverina zao za zao anatin'le dossier folder 1 de iverina de cd ihany fa verina kely no ls de ohatr'izao le izy de hijery an'le access.log io raha vao fichier ohatrany hoe texte ohatr'izany zany de atao 4 izy de reo zany ao anatiny ao eto de hita hoe iza ny log tato de fantatra daholo zany de afaka atao 4 daholo zany na resaka fichier texte na fichier log sy ohatr'izany. Hiditra amin'ny tasy manaraka tsika alefa tsika farak'izay aingana zany izy tsy de tena nanina be tsika. Raha hanao recherche zany de misy an'ty commande hoe find ty. Le find zany find attends in fact so much so you have an interview dedicated to using and practice find. Io zany afaka alalinina mihitsy io find io ianarana mihitsy fa afaka jerenareo amin'ny YouTube koa raha tena hoe anina mila hidirana lalina zany le find fa misy option be da be le izy fa ohatra fotsiny hoe find zao ozy izy hitady an'ty password.txt ty de amin'ny anarany ny tadiavako anazy find de asika hoe amin'ny anarany tirename de password txt de afaka atao koa hoe find tirename de zay rehetra mefara amy txt zany hoe asika étoile zany le étoile zany dikan'le étoile zany hoe wild card ty hoe zay zavatra rehetra mety atao eo zany zay ny dikan'le étoile iny de raha mijeritsika misy hoe manuel zany ahafantarana ny mombamombana commande ray. Afaka ohatra hoe manuel ny commande 4 ohatra na manuel ny commande find de ao izy manazava an'le izy zany hoe ohatry ny ahoana le commande ray. Rechercher file ozy izy de misy inona avy ny option sy manuel talk about never follow symbolic link tutoriel symbolic link. Raha mijery zao tsika aiza le tirede debug opt mila zatra mamaky teny anglais tsara zany raha ohatra hoe te hisehatra ao anatin'io miresaka cyber sécurité io zany na amin'ny informatique en général zany mila mampiasa translate aloha voalohany de rehefa zatra de mandeha ho azy am'izay le izy. Misy anina be da be ato fa tsy ho jerentsika q de quitter de find ohatra tirename zay zavatra rehetra mefara amin'ny log de hitan'izao le access log tsika teo. N'aiza n'aiza zany io de tonga de fantany zany le izy. Misy commande ray koa grep zany io grep indray
Mahasamihafa anazy le Find zany a ohatrany hoe izy somary afaka atao spesifika kokoa. Raha hijery zavatra kely tsika ohatra io zao le W7 io zao ijereko le lisan'le ligne zany le entrée ao anatin'ny ity access log tsika ity, de ataontsika hoe mitady zany tsika adresse IP anankiray ao anatin'ity log file tsika ity, de raha hijery ao anatina entrée ohatrany hoe ligne 302 tsika de sahirana ihany, de eo zany tsika le mampiasa an'le grep. Le grep zany mijery an'le entrée rehetra izy compareny am'le zavatra tadiavintsika zany. Ohatra zany hijeritsika hoe ity serveur tsika ity zany hoe nisy IP adresse IP ohatrohatr'izao ve niditra tao, de ataontsika le grep koa zany manana ny option be da be izy fa mila jerena tsikelikely. Afaka raha hoe mahaliana anareo afaka anaovantsika vidéo tena hoe adiny ray mahery momba ny ohatra hoe grep fotsiny, adiny ray mahery momban'ny Find sy ohatr'izany fotsiny, iny zany tsy ampidirintsika ao anatin'le vidéo hoe vidéo raha isaky ny semaine fa ataontsika extra kely raha ohatra hoe mahaliana antsika zany ataovy amin'ny commentaire hoe mahaliana le resaka commande à la ligne de ataontsika le izy zao zany. Diso kely adino le hoe aiza le manao recherche an'le izy amin'ny access log tsisy ozy izy, de raha hijery nefa tsika ataontsika akaty kely le access log ohatra io zany tadiavintsika grep access point log de mahita be da be izy ohatran'iny zany, efa maromaro iny zany niditra tato amin'ny atsika tato. Tasy manaraka hiditra amin'ny resaka shell operator tsika. Efa noteneniko teo le hoe shell zany ty mi-interpréter commande ty, de misy symbole maromaro reto zany afaka ampiasaina ao anatin'io shell io. Ny dikany ity zao hoe afaka mandefa commande any ambadika zany, any ambadika ty terminal ty zany misy commande hafa mandefa ao anatiny fa tsy hoe miaraka am'le eto zany, de ity ndray afaka mi-combiner commande anankiroa ohatra hoe manao grep tsy fantatro de aveo iny manao commande hafa ndray aveo chercheko ndray iny nananana ohatra manao find ndray zany, de ity this operator is a redirector that you can take the output from a command and direct it elsewhere.
système mahasamihafa azy de raha ohatra hoe misy commande ray zany, misy commande ohatra hoe manao carte tsika zao le access log, lasa aloha ary ohatra hoe créer zavatra ray tsika, ataotra test.text de io zao le test de raha mijery tsika hoe inona ny ao anatin'io texte io de mbola tsisy ninona, asiantsika soratra ohatra hoe 1 2 3 de alefatsika zany le redirigena zany le valin'le commande, le commande-tsika le echo 1 2 3 io zao mamoaka soratra hoe 1 2 3 de le 1 2 3 valiny iny zany ho alefatsika ao anatin'le fichier texte test.txt atsika zao zany. Zao de raha jerentsika am'izay ny ao anatin'le carte test.txt atsika de misy an'le 1 2 3 de raha ohatra hoe asiantsika 1 2 3 4 indray ao anatin'le fichier atsika ao jerentsika indray de lasa 1 2 3 4 zany le izy, zany hoe voasolo zany laso fa tsy azo antsaina tsara le izy raha asiantsika hoe 14 ao anatiny zany de lasa 14 zany, zany hoe redirigeny makao am'le fichier ho andefasantsika anazy zany le valiny fa fafany daholo zay ao anatiny ao. Raha tsy tiantsika fafana ohatra hoe 14 io zao de mbola tiantsika asiana hoe 15 koa avy eo de atao double indray izy zany de ny dikan'le double zany lasa ohatran'ny hoe apetrany amin'ny ligne farany ao am'le andefasantsika anazy indray le zavatra afaka ataontsika hoe ohatra hoe soratra zany le izy. Ohatra hoe hanova aliasina zavatra tsika iny mbola ho jerentsika ohatra hoe le ls zao avadikitsika rm de alefatsika ato, raha jerentsika de lasa misy an'le alias ls égale rm ao anatin'le txt atsika, ohatran'izay ny fampiasana an'izy roa reny zany fa raha hijeritsika ny ty raha ohatra zany ohatra raha le aiza moa izy teo, raha ohatra hoe misy zavatra tiantsika ho alefa any amin'ny background ohatra hoe fitadiavana zavatra ray avadintsika kely find name test.txt de io zany tiantsika alefa any amin'ny background any ao de exécutentsika zany izy
Ohatr'izao le izy de mahazo numéro zany io de mandeha any amin'ny background zany izy. Find name test txt de i zany tsy hitantsika teo le manao commande anankiroa zany. Raha misy commande roa tiako ampiarahana zany ohatra hoe manao an'ity zao de aveo rehefa le carte ato zany de aveo manao mitady zavatra hafa indray grep kely de mandeha zany le izy ataontsika hoe alias de mandeha zany aloha le carte de aveo am'izay mandeha le fitadiavana an'le alias. Raha te hanao commande maromaro to de miarakaraka zany tsika de ohatran'iny ny anaovantsika azy de hiditra amin'ny ny zavatra nijerentsika tam'ty partie voalohany ty zany de momba ny Linux amin'ny ankapobeny de ny commande voalohany zay natao le mbola le basic reny de mijery tsika hoe ohatran'ny ahoana ny fampiasana ny find sy grep raha hitaditady zavatra ao anatin'le fichier be ato de mampiasa find grep sy ohatr'izany de hiditra amin'ny Linux fondamental partie 2 isika zao.